Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray ranokatana tao anatin'ny telo taona izay dia niverina ny sokatra indray ny lalambarotra ahafahany Madagasikara manondrana vokatra vita amin'ny odi-boay nofohanan'ny site tamin'ny volana desambra lasa teo tokoa izay fanapahan-kevitra mandrara ny fanondranana izay tadi-baovao ary hoentin-dravaka Randriamanalina eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Afaka miverina manondrana odi-boay sy vokatra vita amin'ny odi-boay indray Madagasikara. Taorina ny fanafoanan'ny CITES tamin'ny volana desambra teo ny fanapahan-kevitra mandrara ny fivarotana vokatra avy amin'ny odi-boay avy eto Madagasikara. Nisy moa ny dingana natao natongavana tamin'izany toy ny fandaniana ny didim-panjakana mikasika ny fiarovana sy ny fivarotana ny odi-boay sy ny vokatra vita avy aminy. Afatao ihany koa ny didim-pitondrana mikasika ny famaritana ny bokin'andraikitra eo amin'ny fitrandrahana ny odi-boay. Dia nandritra ny taona 2013 zay nanao an'le asa tena hoe nanatanteraka ny asa rehetra le recommandation rehetrarehetra dia tamin'ny faran'ny taona 2013 no vita le asa dia nalefa tany le rapport dia rehefa nidinihandrareo le zavatra natao zany dia nataoko hoe tamin'le juillet 2014 teo zany no nisy groupe de travail moa zany ny nanara-maso a Madagasikara rehefa nandinika groupe de travail hoe bon tafapetraky Madagasikara daholo le fepetra rehetra ahafahana hoe manokatra indray ka sy angamba tsisy tsony olona fa dia levé izy moa levé fa nisy mbola condition tao hoe misy zavatra kely tsy vita moa tamin'izany resaka nanao lalàna resaka lalàna no tena tsy vita tamin'izany ka zay zany condition tamin'izany hoe avoakanareo lalàna io ampiarinareo lalàna io dia condition kosa hoe ny secrétariat CITES manao notification an'ny pays parti rehetrarehetra ohatra ny nanaovany notification tamin'ny voalohany hoe suspendu ny crocodile à Madagasikara dia manao notification koa zany izy hoe misokatra amin'izay zao ny fivarotana voay eto Madagasikara. Saivona fa tafiditra ao anatin'ny annexa 1 ny CITES di voay ka tsy azo amidy fa raha miompy kosa dia azo atao tsara ny mitrandraka azy. Noho ny fahitana nefa fa nitombo isy ireo voay teto Madagasikara dia naporisika ireo mpandraraha hiroso amin'ny fiompiana voay ny teknisianina mba ahafahana mitrandraka azy io. Rehefa nirosona nefa izany dia lasa gaboraraka ity sehatra ity izay nitarika tamin'ny fandrarahana mihitsy ny fanondranana vokatra vita amin'ny voay navoaka ny CITES tamin'ny taona 2014. Nangana ferme dia afaka hivarotra Madagasikara. Dia nanomboka teo zany satria résolution niraisina tany amin'ny CITES le izy hoe rehefa biby annexe 1 no ompiana zany dia azo amidy. Dia raikitra teo zany dia anisan'ny azo an'izay exception zay Madagasikara ho an'ny voay. Dia nanomboka teo ny fiompiana zany kanefa teo koa le hoe tombo ihany le fahabetsahany voay teto Madagasikara zany ahoana zany reo voay manaikitr'olona be dia be reo le ahoana jerena fotsiny ve dia nahazo exception reo Madagasikara hoe nahazo quota zany Madagasikara fa vokatra ilay fiteny azy hoe conflit homme crocodile vokatra le hoe biby manaikitr'olona nahazo quota Madagasikara. Dia teo zany nahazo quota Madagasikara nanomboka teo zany sady nahazo mivarotra voay avy amin'ny vokatry ny fiompiana ny malagasy no afaka nahazo quota tamin'le hoe conflit homme crocodile izy quota niakatra tsikelikely dia hoe nidira ihany rehefa nandeha nefa ny teorina nahatsapa ihany zany na ny fitondrana atao ministère na ny tany ivelany hoe ohatra misy zavatra tsy gestion tsy dia milamina ny teto Madagasikara les moyens ahafahany tao ministère nanara-maso koa zany tena kely ny olona tsy betsaka nanara-maso dia lasa kaporaraka be izy dia teo zany mitoy ihany misy na efa nahazo remarque foantsika zany nandritra ny fotoana elaela tany amin'ny CITES fa tamin'ny farany tamin'ny 2010 dia voan'ny sanction tsika mijanona ny fanondranana voay teto Madagasikara. Ity fanafoanan'ny CITES ny fanapahan-kevitra mandrara ny fivarotana vokatra avy amin'ny odi-boay avy eto Madagasikara ity dia manome aina vaovao indray ho an'ireo mpandraraha mampiasa ny odi-boay ho akora fototra amin'ny asa tanana ataony. Izy ireo izay nandalo fotoan-tsaratra tokoa tao anatin'ny efa-taona. Tena ny hena zany na vidiny satria tsy nahazo voka teo le izy dia tena tsika samy gasy ihany zany no afaka hoe mividy an'le izy na dia ireo vazaha mipetraka eto an-toerana dia noho izay dia tsy maintsy midina mividy an'le izy moa teo anatrehan'izay koa ny stock zany lasa be da be mihitsy ny stock.
manomboka izao zany dia afaka mitondra vokatra vita amin'ny odi-boay efatra farafabetsany ny mpizahatany na ny olon-tsotra raha iondrana any ampitan-dranomasina. Tsy maintsy mpivarotra nazo alalana na agrément avy amin'ny ministère sy ny CITES moa no anjifana ny vokatra amin'izay fotoan'izay. Mbola anao fanosany ireo tahirina odi-boay nanomboka ny taona 10 vokatra amin'izao kosa ny CITES ahafahana mametra ny isan'ny odi-boay izay mbola tsy voahodina afaka alefa ondrana any ampitan